Fa efa maro kosa moa ireo manomboka miditra ao anatin'ny vanim-potoana fianarana ihany koa mamarana ny fialan-tsasatra amin'izao fotoana izao, entina amarana izany amin'ny fomba ofisialy indrindra ary dia misy ny hetsika Guinness Night izay karakarain'ny Le Pavé Club Agencia sy RAD Pro manomboka amin'ny 7 moa ny sabotsy fa 20 ny volana septambra ho avy izao dia ho arahantsika indrindra moa ny andindiny ny fanadihadiana fampafatana misy kokoa mahakasika an'izay hetsika izay. Efa tena ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny mpikarakara ny hetsika Guinness Night, hetsika goavan'ny farany herinandro izay ho tanterahana etsy amin'ny Le Pavé Antaninarenina eo akaiky ny Chambre de Commerce. Ny Pavé Club Agencia sy RAD Pro no mikarakara ity hetsika ity izay manana ny mampiavaka azy amin'ny alalan'ny fanentanana Guinness, ny fanentanana eo amin'ny terasy sy ny maro hafa koa. Tena piavaka ny hetsika telo dia voalohany indrindra le Guinness zany satria miaraka amin'ny Guinness isika manaraka izany ny animation izay arahana amin'ireo DJ dia tsy adino koa ny défilé goavana be izay arahana amin'ny Agencia dia izy koa ny sexy dance zany izay hototosain'ireo tovovavy manja be. Ankoatr'ireo dia misy ihany koa ny lalao azahoana loka maro. Maro dia maro tokoa ny lalao, maro ny lalao iarahantsika amin'ity Guinness ity anisan'izany izay azahoana loka, azahoana t-shirt, azahoana casquette, misy ny porte-clés fa ny tena loka goavana dia misy bon d'achat na 2 millions d'ariary zay fa ny izay tsara vitana zany dia azo izay bon d'achat zay avy amin'ny Guinness. Mampanantena fety miavaka na ireo mpikarakara na ireo DJ izay anafana ny hetsika. Fampanantenana izay hoazay anatrika ny hetsika zany efa fantatsika ary efa fantanareo koa ny Joe rehefa mampirevy izy dia efa mampirevo antsika fa tsy ho anazy. Tongava maro satria tena toerana goavana be ty anatanterahana ity alim-pandizana ity Guinness Night atao amin'ny Le Pavé Antaninarenina izay atao akaikin'ny Chambre de Commerce lalana avy aty amin'ny cinéma Ritz moa izy io. Tongava maro fa tsy hanenenantsika ary tsy hiverina fanondroana ty fa andro iray toazato. Efa amidy eto amin'ny Le Pavé Antaninarenina ny tapakila, ny sakafo sy ny zava-pisotro maro isan-karazany dia efa vonona avokoa. Ny pavé moa raha tsy aivina dia sady hôtely no trano fisakafoanana ary trano fialana etaeta. Isarana indray no nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany tamin'izao takariva izao tsy aivoko nefa ny alohan'ny sarantsika eto fa ivoaka rampitso ny larana faharoa amby 30 sy 700 ny gazety mahery. Aorianan'izao fampahalalam-vaovao izao dia atolotra anao ihany koa ny vaovao ny fampielezan-kevitra dia mirary alina finaritra atrany miaraka amin'ny fahitalavitra Ma TV ho antsika tsirairay avy mandrapitoana mandrapitafa toko resy toko vavy.